Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa tokantrano Andriamato Julien Andrimorasata no vahintsika eto anatin'ity fandarana dinika androany ity administrateur civil de classe exceptionnelle moa ny tenany sady pahay toekarena ihany koa izay ny fiofanana nataony teny amin'ny anjerimanontolo ary mpikambana ihany koa izy eo anivon'ny bureau politique ny antoko tiako Madagasikara dia faly miarabana indray Andriamato Julien Andrimorasata tonga soamatsara eto amin'ny fandarana dinika Monsieur Joël faly miaraba ihany koa mpanaraka amin'ny fahitalavitra be sary miarabanao manokana amin'ny fetiny ray tsika ray rehetra dia makasitraka mbola tsy nikatona ny ady hevitra momba ny sata amin'ny fempanohitra Andriamato Julien Andrimorasata afaka mitondra fahamakafakana mikasika an'izay ianao efa betsaka ny resaka natao inona no azo ambara amin'izao fotoana izao eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana le lalàna fa mbola tsy tena manan-kery tsy aivina aloha Monsieur Joël fa nisy loi nge izy io fa nisy loi zay angamba 2011-013 tamin'ny 9 septembre 2011 tamin'ny fotoana ny teteza mity reny zay nametraka tsara n'le sata no fanoherana zay le statut en opposition ary nandalo ACC io dia lany soamatsara atao amin'ny ACC manaraka tsara lalam-panorenana zany io lalàna io tamin'izany fotoana zany dia voalazan'ny lalàna io moa dia mazava tsara mihitsy fa le groupe politique de l'opposition no mifidy ny filohan'ny mpanohatra chef de l'opposition najaina tsara zay fepetra zay ka le parti politique anatin'le fanoherana zany zay nanambara mihitsy fa mpanohatra izy no ndray nifidy any président Marc Ravalman no lehibe amin'ny mpanohatra tamin'izay fotoana zay ara-dalàna tsara mihitsy le izy le lalàna zany fa teo navoaka ny ACC tsara mihitsy gaga nefa ianao mieritreritra fa folo taona tateo aoriana tsy nisy décret d'application le loi tsisy didim-panjakana napiatra tsy napiarina zany loi io ka zany dia midika sady fa tsy manaraka ny démocratie nge le fanjakany satria koa le mpitondra tamin'izany fotoana zany namola volana azy ihany no mitondra amin'izao fotoana izao inona ny mety hoe anton'izay raha ny fahitanao anazy no le hoe fanendren'ny mpanohitra n'Andriamato Marc Ravalmanana ho filohan'ny mpanohitra ve dia izay ny tediavana hevitra ingakaingana hoe ahoana ny atongan'io fanapakevitra io mba tsy ho ofisialy dia novaina ingana le lalàna zay indrindra mantsy no aiay zay zavatra zay satria nandritry ny folo taona zany tsy nampiarinao le lalàna tsy aivina fa mifanekena ny fanoherana nge dia ataoko hoe fipetrataky ny démocratie ary ao koa le hoe droit politique zo politique ananany tsirairay tsy nampiarinao zany zay zany hoe tsy nirarainao zany démocratie sy ny zon'olombelona tao anatin'le izy eo amin'izay anao voataitra folo taona tateorina zany voataitra dia nanao tolo-dalana indray anao anliana n'le président Marc Ravalmanana ho lehibe amin'ny mpanohatra tsy aivika eto aloha fa io tolo-dalana io dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana da tsara nge fomba misy juriste any nge amin'zareo amin'ny RMDM milaza an'izany ary misy expert internationaux koa mba nanontaniana dia milaza mihitsy hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana mihitsy nge tolo-dalana ataonareo io aiza moa lalam-panorenana dia milaza article 14 izay raha tsy diso titre 1 titre 2 sous titre 1 paragraphe 5 dia milaza mihitsy fa groupe politique de l'opposition no manendry ny chefin'ny opposition zay lalam-panorenana zay fa tsy groupe parlementaire politique araka le volazan'le lalàna vaovao io zany zany hoe député-na zany navadika zareo dia hifidy an'le lehibe ny mpanohatra ary tsy maintsy avy eo amin'ny antenimieram-pirenena avy ao antenimierenena zay tsy voalaza ny lalàna mihitsy zany ka io re tompoko dia faniliana fotsiny zao amin'le lehibe amin'ny mpanohatra amin'izao fotoana zao zay mampalahelo zay mantsy le matetika le tsy mazaka n'le démocratie tsy manaja n'le zon'olombelona zay dia zay zany ny tena vokany tsy manaraka an'izay ny article 10 ange lalam-panorenana dia mameraka tsara mihitsy ataoko hoe miantoka tsara mihitsy ny démocratie sy ny zon'olombelona droits fondamentaux liberté fondamentale ohatrany fahafana maneho hevitra zany liberté d'opinion d'expression sy ny sisa tsy voaja zany zay zavatra zay Monsieur Joël ka eto zany dia mbola misarika any ny ACC haute cour constitutionnelle tindray mandeha ity tompoko mba avoainy lalàna ara-dalàna amin'izay fa io dia mifanohatra amin'ny lalam-panohenana ka zay fihetsika ireo ataonareo eo zay tsy manery akory fa miangavy jereo tsara ny ara-dalàna satria zay fihetsika ataonareo zany mety hiteraka crise politique vaovao an'ity firenentsika ty tandrazana iombona an'ity satria be loatra hatramin'izay tsy fanaran-dalàna zany teto Madagasikara dia mba sy ho indray mandeha ity zany
hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana io tolo-dalàna misy amin'izao fotoan'izao io. Raha ohatra ka hoe tonga amin'izay tsy fanekeny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay misy vahaolana azo atolotra ve Andriamatoa Julien Andrimorasata hoe iverina amin'ilay lalàna taloha ve tsika ny tsara kokoa sa averina ifampidinika indray momba ny sa tamin'ny fehim-panohitra eto Madagasikara inona ny mety hoe tsaratsara kokoa raha ny fahitanao anazy. Ny tiako homariana aloha rehefa manao tolo-dalàna zany ny olona anankiray izay manana fahefana amin'izany dia point anankiroa ihany no tokony hojerena aloha l'égalité sy ny légitimité ny ara-dalàna sy ny ara-drarina zay zany le izy zay raha ny légalité aloha zany jerena amin'ny tolo-dalàna io dia tsy mifanaraka amin'le nolazaiko teo le article 14 teo le izy tsy ara-dalàna zany amin'ny lalam-panorenana. Raha ny légitimité indray io le démocratie fanazana ny zolomely sy ny zava-misy eto Madagasikara eto amin'ny fiainantsika ara-politika eto dia satria nge ny président Marc Ravalomanana nge no manana vaty lehibe indrindra faharoa akoatra ny président république normal zany légitime zany rariny zany raha izy no lehiben'ny fanoerana eto Madagasikara. Raha sanatria ozy engany mba tsy tonga amin'izay ka ny ACC indray no amoaka zavatra mifanipaka amin'izay dia mazava ho azy nge zany fa crise politique amin'le resahanao teo hoe ny RMDM tsy anaiky an'izany mihitsy satria ro antoko politika maro tamin'ny RMDM fa nanao fanambakana fa mpanohatra ary mifidy ara-dalàna ny président Marc Ravalomanana ho lehibe ny mpanohatra tsy anaiky an'izany ireo ary amory ny militant PDB parti politique ao koatra ny tiako Madagasikara ary tsy maintsy andraka fiapetra izy mikasika iza ny anana tombotsoa amin'izany eo indray zany vo ifampidinika ahoana no atao zavatra azo soroana tsara angely izy monsieur Joël ary zay ny ngavianany ACC mba hijery tsara an'izay point de légalité napetraka tay zay sy les points de légitimité zay ihany ny tena izy rehefa manao lalàna législateur tsy maintsy mijery an'ireo point anankiroa amin'izao fotoan'izao moa dia mampalahelo mihitsy le faniliana satria na dia le président Ravalomanana mandeha manao tournée ary ny asa mpanohitra nge dia manatona ny vahoaka mijery makany atsena any amin'ny be olona mba mijery inona ny problèmenareo miaino mijery ny zava-misy fa dia magaga fo isaky mihetsika izy dia tsy fantatra mahatonga zany fa tonga dia mivoaka daholo mitandro ny filaminana kagole tondra basy manao herse manaka anazy manao fihetsika rehetrarehetra atao hoe intimidation na provocation oka re tompoko lany fotoana io nareo manenjika ny ndraga iny fa fantatra tsara ny toetsy aniny fininge tsy miembotra mihitsy fa aloha izy anao ny asany fa fiainam-bahoaka jereo sosialim-bahoaka jereo fa aza lany fotoana nareo fa zay ny démocratie zay ny fanoeran'izay izy nge tsy manakorotany nareo miteny ndray fa hoe ka izy nge videny isan'andro ka na videny folokolo isan'andro izy na problème manao amin'izany manana zo tsara izy mandeha mietsena mijery ny problème sy miaino izy ary manao sosikevitra tadio tsara nge fa ny ancien président république nge misika tsy manana statut manokany zay le izy zay misy lalàna manokana mikasika miaro azy ary tokony assurena ny libre circulation zay le izy zay afaka mandeha tsara vezivezy tsara mihitsy izy tsy mitovy amin'olo tsotra zany aloha dia apetrako zany nareo dia milaza hoe ohatra ny olona rehetra izy lalana mariny zany fa izy manana statut manokana izy ka mba harovy zay statut zay tsy ho azy rery fa ho an'ny président amin'izao fotoana tsy mbola président ny arenany akory tsy ho avy akory mba harovan'izany lalàna zany koa zay natao hoe tany tan-dalàna zany fijeriko azy amin'ny ankapobeny mifandray ve ireo zavatra anankiroa ireo fahitanao anazy hoe fanakanana na Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy ho lehibe amin'ny mpanohitra eto Madagasikara sy ny fanakanana izay fihetsika rehetra ataony andavanandro miresaka amin'olona mamory ny mpikambany amin'ny RMDM sy ny sisa enganeka tsy mifandray nefa mifahitana azy dia mifandray fotsiny zao le izy le fatahorana mialatsy ny ara miteny an'izany le fatahorana mihitsy an'le président Ravalomanana Marc Ravalomanana anao lehibe amin'ny mpanohatra dia zay fihetsika rehetra ataony amin'izao fotoana zao dia tena manaitra tampoka n'le mpitondra ianareo mpitandro ny filaminana mba resahana amin'izany satria samy mpiasa mpanjakana ihany mba fantatra tsara ny tokony atao mba jereo fa dia manaraka baiko fotsiny koa nge zay nge ny tena problème dia tena mba manazava amin'ny lehibe hoe zao nge mifandehany fa relefanareo milaminy io zao nge lasa miakatra ny kotiny za dia mitenanareo an'izany ny olona re fienjehana ohatrany nefa za ohatra ara-dalàna lasa miakatra ho azy le kotiny ka ozy aho antsoanareo hoe aloha andeha ny fanoherana opposition tsika tany démocratique raha mbola démocratie arovoko ny zon'olombelona dia aloha andeha zany
fa marina fa manana majorité nareo amin'ny parlement eo amin'ny assemblée nationale zany aty amin'ny sénat fa zany koa nanaovanao lalàna zay tsy mifanoratra tsy mifanaraka tsara amin'ny lalam-panomenana zany analabaraka atsika tsy mipetraka le état de droit motsy le fanjakana tan-dalàna zay zany hoe fanjakana zany dia tokony manaja ary mampanaja ny lalàna sy lalam-panomenana loi ordinaire io loi organique io na décret d'application ary tokony ajainy zay ka raha nareo ny ACC indray eritreritra dolo zany matahotra mantsy mieritreritra ny tena hoe sao dia mbola izaindrainao reny manao an'izay dia lasa le état de droit mihitsy zany no ozongozononareo eto Madagasikara. Ya zay ngamba nikasika an'iny sato amin'ny fimpanohitra eto Madagasikara iny Andriamato Julien Andromarasata anisan'ny vaovao naberesaka ihany koa tatoato any mikasika ny vaksiny fanefitra amin'ny Covid-19 ny vaksiny Covishield moa zany nampiasaintsika eto Madagasikara nisy ny fanambarana nataony teo anivon'ny consulat de France mikasika ny Covishield zay voalaza fa tsy ekeny vondrona ireo firenena-mpikamina ny vondrona européenne ho toy ny hoe vaksiny ahafahana avy hatrany miditra any Europa zany amin'izao fotoana izao efa vita aloha le campagne voalohany maromaro ihany ny olona zay nanenjika nanao vaksiny taorinany hoe teo anivon'ny mpanohitra miezaka nandresy lahatra ny mpiray-tanindrazana inona ny azontsika resana momba an'io Andriamato Julien Andromarasata miandro vaksiny manaraka ny tiako tsahivona kosa aloha alohan'ny idirako amalina an'izay monsieur Joël dia andraikitra ny fanjakana ny état mitondra fanjakana no mandresy lahatra ny olona aloha no vaksiny andraikin'izay zay tsy dia tataratra loatra raha oharina fanjakana moa mialatsiny raha miteny an'izay mandroso mihemitra zay zany izy tsy manana fanapaha-kevitra matotra sy entitra amin'ny fitantanana ny resaka Covid zay problème anankiray zay le problème andresanao teo za tsy dia mahita loatra hoe qualité le izy no hoe tsy mety le vaksiny fa resaka procédure angamba na protocole d'accord angamba izy io afatarako azy satria misy firenena nge tonga dia miditra fotsiny ny vaksiny iny any amin'ny ekeny misy firenena kosa aloha amin'ny lamina mission aminy dia misy protocole misy procédure tsy maintsy arahana zay le izy ny vaksiny amiko monsieur Joël amiko manokana zay za koa tsy dokotera fa ny vaksiny ndray nefa nandalo tany amin'ny OMS fanazo fangatahana organisation mondiale de la santé reny Nations Unies zany ary efa azo ampiarina azo atao vaksiny ngetragetra amin'ny firenena ngetragetra manao vaksiny daholo amin'izao fotoana manenjika manao vaksiny amiko efa milamina iny fa resaka ohatr'izay fotsiny nareo samy firenena européenne nge misy tonga dia mampiditra misy mbola misy procédure kely fa tsy manao remise en question mihitsy ny qualité an'le vaksiny zay le izy ny fanjakana tokony anao modèle tatana vahoaka nge zay zay le affaire nationale ny président république ny ministre membre gouvernement premier ministre sy le bien institut tokony manao modèle manao vaksiny mba tsy atahotra le vahoaka mba tsy ayay le vahoaka mba harisika le vahoaka fa mivaksiny ihany ny fanefitra aingana amin'io Covid io amin'izao fotoana zao zany hoe vaksiny zany manome hery fiarovana anao amin'izao fotoana zao nge zay moa fa navita dia 70% ony aloha zany force anananay zany hiaro amin'le tsy idiran'le aretina vita le deuxième dose dia miakatra 90 100% le izy président Marc Ravalomanana ny fahafantarako azy tsy fantatra zay eritreriny tamy fa fahafantarako azy dia niandry an'izay fihetsika mitondra fanjakana zay anao vaksiny dia mba tonga ny olona zany manao vaksiny niandry izy farany dia nandray andraikitra izy mihitsy nanao vaksiny tondra ny olona miaraka amin'ny fianakaviany dia après an'izy zany dia nindrohatra ny olona nanao vaksiny na izany na tsy zany mbola tsy ampy satria 250 000 doses nge raha diso avy amin'ny Covax ny tonga eto Madagasikara akaiky le date de péremption zany io fa ho périmé zany izy io dia amin'izao fotoana zao za mino fa tsy ampy mbola betsaka ny tsy vita vaksiny raha oharana 250 000 doses zay noho izay le fisalasalan'ny fanjakana zay lo tsy tena mifonce maka décision aingana dia aingana ary matotra zay ngy no mpitondra fanjakana mialatsiny za tsy mampahatsiaro an'izany akory zany le ny firenena ny ivelany reny le président république reny mialatsiny manana entourage izy manana expert spécialiste amina domaine rehetrarehetra ary tonga dia maka fanapaha-kevitra
tsy maka fanapa-kevitra amin'ny atezerana akory mba mifampidinika tsara dia zao dia matotry ny diny tanterahana fa tsy eritreritra ao akory ianao manokana ny eritreretinao na maka consulte kely olona vitsivitsy ianao dia lasa mandroso membotra ianao anatin'izy ohatra zao koa ny ministère en santé mialatsiny amin'ny teny an'izany raha-pirenena no resantsika mba sosikevitra ihany zany resahany zany mbola betsaka any tsy navita rehefa betsaka any tsy navita dia lazaiko aminao fa mbola isy ny troisième vague zay no lazay manam-pahaizana firenena ty Afrika zany firenena ty Afrika isy troisième vague roa engane mba tsy isy zany fitsika mantsy somary variana kely monsieur Joël variana tsika eto Madagasikara mpitondra fanjakana na dia ny première vague dia tena nitenitsika hoe voafehitsika io voafeh fa tsisy atahorana ntsony misy pika tsy fantatro moa ny définition amin'ny pika amin'zareo fa ino zany dia tsy nisy ntsony kanjo mipodra tampoka le deuxième vague betsaka le fatolona vao nikoropaky tsika nanafatra oxygène tsy nanafatra an'le équipement fitaovana edina amin'izy ty sy ny infrastructure zay vao niazaka zany efa mandeha fa be dehibe ny maty tamin'izay fotoana zay satria nge ny aretina nge ny covid nge misy évolution mivoatra nge izy io zay mahavirus azy zay no natonga an'le hoe variant sud africain variant inde variant anglisy ary sarotra mihitsy mitsabo an'ireny amin'izay fotoana zay zay zany ny tena olona an'izay ka sao dia variana irotondray tsika sanatria tonga le troisième vague dia eo nefa tena sanatriany zany egnany andriamanitravitsivitsy fotsiny dia tena tonga dia fatolona be manahirana sanatriany zany zay engany zany mba tsy tonga eo ndray tsika vekropaka anafatra n'izao rehetrarehetra zao iadiady amin'izao rehetrarehetra zao satria milaza ndray tsika amin'izao fotoana zao fa tsy ataorana tsony le izy fa voafendray le aretina zay mahatonga le vaccine tokony ho atao atao engana le vaccine ary ny fanjakana tokony hanao modèle mikasika an'izay vaccine zay eo amin'ny resaka toekarena sy sosialy amin'ny ankapobeny fampitoy daholo moa resantsika ireo zany miavana politika tsika miditra amin'ny resaka fahasalamana izay iainany malagasy isan'andro eo amin'ny resaka toekarena sosialy satria anao mpahay toekarena araka ny voalazako tany fitombohan'ny fandarina teo aiza ho aiza no ezaka tokony atao Madagasikara amin'izao fotoana izao indrindra fa hoe niainany crise ara-pahasalamana iny tsika Andriamatoa Julien Andriamodasata mba ampivoatra kokoa le toekarena sosialy eto amintsika satria mitaraina daholo na mpandrarana ny olon-tsotra amin'izao fotoana izao makan'izay monsieur Joël eo ny aretina moa dia tena iny ny ainany daholo ny firenena rahan'izao tontolo izao navo mafy dia mafy fa tsika kosa aloha nanana chance nahazo vola ihany koa tamin'ny firenena ankehitriny nahazo vola be tsika hiatrehana le crise hiatrehana tamin'le crise zay aloha anankiray zay fa amin'izao fotoana izao monsieur Joël tena mijaly mivoaka malagasy zay le izy tena mahantra sahirana voaka malagasy amin'izao fotoana izao zay aloha ny zavatra azo resahana raha tamin'ny 2009 tamin'ny fitonana teo aloha zany tamin'ny président Lavalmana zaho moa dia manao référence manao comparaison amin'izay dia misy olona tamin'izany efa mananana izy azy mba niarina ny fiainana zany amin'izao fotoana izao raha vatokantrano potika miamantra ny mantra moa dia miamantra le mba nanana tamin'izany ny anantra fa misy olona vitsy manankiray zay miamanankarena indray amin'izao fotoana izao satria manana an'le moyen ka io zany ny tokony hojerena le fanjakana zay sosialim-bahoaka zay marina fa za tsy miteny hoe tsy ilaina le manao fotodrafitrasa fa amin'ny fotoana ohatran'izao zany le période exceptionnelle dia jerena ny zavatra tena priorité la ra-pahamehana ka misy fiatraikany avy hatrany amin'ny sosialim-bahoaka amin'le fahaseranana misy amin'izao fotoana izao zay ny tokony ho atao satria raha hitanisa aminao ange raha hanao building reo satria manao building anao zao ohatra hanao building anao iza ny sitraka an'izay building anao zay le voaka sairana vi ny sitraka ka hopetraka ao dia firy ny azonao apetraka anatin'le izy raha hanao an'izany tana masondro raha sy diso misy an'izay koa tetika zay nafindra fotsiny le toerana dia io zany iza ny sitraka an'izay le voaka tena mahafiatsy sairana amin'izao fotoana izao vi ny sitraka an'izay maimaimpona vi sandoavana vola indray dia iza ny sitraka an'izay firy no azo atsofoka amin'izay tanao reo tsy maintsy misy zany le priorisation le lara-pahamehana mba amin'ny fotoana ohatran'izao mba ahafahan'le voaka miana sady io tsara nge fa mivoaka nge citoyen nge force de travail za moa formation marxiste reo zany ny hery mamokatra mba jereo ny tanjara jereo ny voaka tsy mihinan-kanina efa sirina raha manao ianao kianja manara-penitra terrain synthétique any amin'ny district any ambanivohitra any manontany ianao ary
izy nisitraka an'izany le tanora anatin'le distrika zay tsy mihinan-kanina sahirana ohatrany hoe maneso azy ianao raha manao an'izany satria misy zavatra mamirapiratra be ao nefany a le fiainan'le vahoaka somary a tena sahirana satria na mividina vanila zay mba fiveloma ny vidin'izy io zavatra mba ondrany ireny zany efa tena vita alatra moa ny insécurité be deaibe sakafo tsy misy raha milaza aminao any ambanivohitra any ambanivohitra ange zao raha manana tany mba mandeha ihany tena mahita tany malalaka azo ambolena 20 mètres carrés fotsiny ny amboleny kely katsaka sy mangazo sisa inona mety anton'izay io izy ianao tsy manana moyen izy tsy manana moyen izy tsy manana an'izany izy anika ataony brique le tany ny afarany eny manao brique satria iny mba azahoany vola dia lalina be dia potika le tany fambolena sy famokarana ange zany zao anisan'ny anankiray tsy mba nisy mihitsy zany hoe tena politique agricole petraka tsara zany zay aloha ny zavatra resahako zay tsy misy zany semence zany améliorer semence zany a masomboly tsara zany omena an'le vahoaka tsy misy zany zezika zany omena an'le tantsahy tsy ohatrany tamin'ny andro taloha nge nisy révolution verte teto tsy lany mivary teto tamin'ny taloha tamin'ny 2009 talohan'ny sivy-soarivo le réseau hydroagricole zany hoe le tambazotra an'le rano iny zany nisy entretien tsara misy fanamboarana tsara reny zany zao tsy misy an'izany tsony mangony fotsiny ny insécurité indicateur anankiray na marodrefo ny insécurité ny insécurité mantsy misy karazany anankitelo raha mba azonao atao mba amra quelques secondes fotsiny misy ny insécurité physique marina tokoa le resantsika le hoe misy mamono mangalatra mandroba atany atsimo zao nisy 300 dalo zany mahery nandroba ny omby sy ny sisa sy ny sisa azary gagabe satria tany mamasina ohatra nisy fampidémonstration hélicoptère manao an'le miady amin'ny dalo iny zany midina am'le any iny asa raha mba tany ve reny hélicoptère eny tany atsimo reny niady any tamin'ireny dalo reny sa tsy fantatra tsony ohatraohatra an'izay zay le insécurité zay dia insécurité zay le physique insécurité alimentaire ange misy koa zany le tsy fisin'le sakafo mihitsy zany hoanina tsy insécurité mihitsy am'le sakafo zany zay koa ny insécurité alimentaire ary misy an'le insécurité eo novoan'ny fitsarana raha-pitsarana tsy zany no miteny an'ity fa be deaibe ny olona mitavy an'izany fa zay manam-bola ihany ange no manana chance any amin'ny fitsarana iny aloha eo ihany iny fa ny tena problème le fitsarantsika tsy manana atao indépendance judiciaire fa leovatena ny fitsarana iny mantsy miankina amin'le séparation des pouvoirs iny fisarana mazava tsara ny andraikitry ny 3 pouvoirs de l'état le fahefana anankitelo zany fanatanteraky zany le pouvoir exécutif le pouvoir législatif le mpalolana le pouvoir judiciaire tokony misaraka tsara mba ialana an'le tsindry ataon'ny mpitondra fanjakana any amin'le juge rehefa manao raha-pitsarana izy aloha izy anany indépendance fa miatra mesure d'accompagnement isoroana zay mety fiopefy ataon'ny mpitsara firenena rehetra am'izao fotoana zao mandalo am'izay indépendance judiciaire zay mba ilana zavatra zay azay koa ny tena hoe état de droit état de bonne gouvernance takiny démocratie nge io nge composante essentielle na démocratie nge zay indépendance judiciaire zay fisarana fahefana anankitelo fisarana fahefana indicateur ray zay te resaky indicateur na ppn anaporofiko aminao fa tena mijaly vahoaka am'izao fotoana zao tsika moa fa anatin'le firenena tena mahantra indrindra mbola misy loa inatsika ngo anakay fa dia any amin'ny tena faragistry zany tsika anisan'ny indicateur lazako aminao critère fanaovana-dralany évaluation le PIB par tête d'habitant zay zany izy io zany tena ambany dia ambany le vola miditra isambatan'olona nefa ny zavatra vidinao lafo dia lafo aizoko am'izany ange ohatra ny resaka vary fa miakatra ange vary zao makalioka mbola miziriziry amin'ny 3000 ariary 15000 francs kilo am'izao fotoana zao nefa tamin'ny talohan'ny 2009 tena comparaison indicateur ty resako ty marodrefo ty tamin'ny 2009 6000 francs kilo tam'izany moa ny mpitondra ny teny tam'izany tamin'ny propagande ataoko ariary zato ny kapoka ny vary zay tsy maninona akory zany zay moa le fomba le fanaovana propagande zay mividina vary vidina menaka zay ilain'ny ppn andavanandro menaka anie raha fitadiko am'izao fotoana zao ny tena mbola 40000 francs manadiady ny tena ny litre fa tamin'izany fotoana zany 12500 francs na 16000 francs litre menaka
tamin'izany fotoana zany raha resaka indray ny siramamy mitovitovy amin'izany ihany 3000 ariary 15000 francs ny kilo amin'izao fotoana zao tamin'izany eo amin'ny 10000 8000 ny kilo ilazaiko aminao fa zay ny tena fantrano le vahoaka amin'izao fotoana zao iresaka ena isan'andro le efa mividy vola tsy mitombo le raisiny fa ny zavatra vidiny lafo be iresaka indicateur anankiray ny ppn anankiray dia ny énergie électricité sy ny rano io nge ppn angeo e mila ny dolina ny secteur privé na ny opérateur zany na ny vahoaka malagasy vahoaka misy milana io dia miakatra foana ny facture ny jirama ary zary namaky boky zay nataon'ny fondation Fitzebert io zay hoe la lenteur lente marche ozy izy Madagascar zany ny transition énergétique zany hoe tena état de lieu perspective zany tadiko tsara mihitsy boky zay vakiko tsara mihitsy voaingany zay dia gaga tsara mihitsy fa nisy étude teto tamin'ny 2015 nisy arrêté navoaka ny fanjakana hoe ekena amin'izay le fiole wall le fiole lourd zany le ataony tsy miroro le Madagascar wall satria rehefa natao comparaison 3 millions de litres ny fiole wall io mamoaka 13000 mégawatt énergie zay fa raha 3 millions le gasoil tsotra fotsiny nataonao zany dia 10 000 mégawatt fotsiny ny azo zany hoe nahazahoan'ny jirama zany da tena nataony tokoa zavatra zay nefa mora kokoa vidiny menaka mavesatra ny vidiny dia rehefa raha ampiarina io zany dia mahazo any amin'ny 20 milliards d'ariary isam-bolana eparina ny jirama gaga nefa ianao tsy nampiarana zany za miayay fa le pétrolier conventionnel reto mialatsiny fa eritreritro zay ireo no mety misakana an'le izy ka tsy satria manana fifanarahana amin'ny satria manafarana ireo manafatra mantsy dia very ny asany dia mibloqué an'io politique nationale zay zany mila fanapahan-kevitra entitra milaza koa moa jirama tamin'izany fa dia ka tsy mety aminay nge fiole Madagascar wall io satria tsy mety amin'ny groupe nay fa manjary manolo groupe zay dia lafo be zany ve ny fitantanana ve zany tsy mijery zavatra pérenne ve fa zavatra ohatran'izany dia miteny koa hoe tsy ampy nge production an'io Madagascar wall le tsy miroroa tsy mahavita an'izay atomboy aloha le izy apiory zareo amokatra jereo satria io ny azahoantsika gain tsaratsara koa noho ny manafatra zay zany problème mana jiro sy rano eto amintsika eto tsy manana politika tena mazavitsika étude natao ary isorako ny zareo to amin'ny fitanana teo alohan'ity zany nanao an'izay étude zay fa ny zao ny tsy mampiatra azy zay aloha anankiray tiako ho mariana anisan'ny indicateur anankiray monsieur Joël ataoko hoe margf anankiray ngeny d'évaluation monétaire io le fitotonga ny vola malagasy sandra ny vola malagasy na d'évaluation na dépréciation zay moa filaza azy mitotongana be ny volantsika malagasy raha oharina ny vola vahiny nefa itsika mbola miankin-doha amin'ny any ivelany na toekafanafarana entana isan-karazany dia lafo ary misy fiatraikany zay aty amin'ny fiainam-boaka manana statistique kely mialatsiny aminao fa somary teneny kely angamba izy tia tsara ampahafantarana ny mpijery amin'le amin'izay le dévaluation zay satria tatoato tokoa tsy nitsahatra ny fidinan'io sandany raha tamin'ny 2013 ny euro anankiray 2800 ariary dollar 2200 ariary 2013 niakatra izy 2016 ny euro ray lasa 3400 ariary ny dollar lasa 3000 ariary amin'izao fotoana zao lasa 4480 ariary ny euro anankiray ary 3678 ariary ny dollar anankiray niakatra presque fa 2 fois zany ny vidiny dévaluation mety maro ange mahatonga ny dévaluation natao fitotaona io fotsiny zay fotsiny dia efa niakatra be le izy ka io zany tsy dia tena manana politique mialatsiny tsy tokony atezitra zany tsy dia manana politique monétaire tena réaliste réalisable ary tena mifanaraka tsara amin'ny nouvel ordre économique mondial tsika io nge mila étude be deaibe mikasika an'izay zay le finiavan'zay le volonté zay ny tokony ajenona ka rehefa dévalue ny volanao asako io nge tolotra sy ny tinady fotsiny mitondra an'io rehefa tena dévalue le volanao lafo ny zavatra vidinao any ivelany rehefa lafo ny zavatra vidinao any ivelany dia lafo daholo ny zavatra vokarinao eto amin'le coût de production zay miakatra amin'ny
amin'ny akapobeany zany io zany tokony anisan'ny indicateur anankiray milaza fa tena mijalo amin'ny voaka manitra ny firenena zany mialatsiny faharoto kely koa milaza an'le décentralisation satria indicateur anankiray maritrefo milazana fa manitra amin'ny firenena malagasy ary mijalo amin'ny voaka ao aminy manontany anao zao 4% ary anaty loi de finance mba natokana ho an'ny collectivité ampandrosoana azy zay mantsy le décentralisation budgétaire zay décentralisation budgétaire zay maromaro izy fa zay anisany anankiray zay 3% 4% anatin'ny vola ampanjakana io zany mba natokana ho an'ny collectivité normal lenao raha tsy mandroso tsy maninona mivelona rano atao fa omeo an'ny collectivité miréaliser azy satria any mahafantana ny zava-misy any nge fa misy organe délibérant ny région zany hoe tokony tsinjaraina kokoa le moyen matériel moyen humain moyen financier zay misy tsy maintsy manomboka aloha ianao fa misy ministère mamihana aty pouvoir central tsy manao an'izay décentralisation zay zany nge mampandroso ny firenena maro zay le décentralisation effective zay atomboka amin'io décentralisation budgétaire io zany rehefa any misy organe délibérant mantsy misy ohatran'izay rehetrarehetra zay dia ny any mahafantana amin'ny programme d'emploi fa misy PRMP any tokony asiana PRMP tamin'ny andro ravalomandana mialatsina mameraka kely an'izay fa nanomboka an'izay décentralisation budgétaire zay izy nisy pipana le fantany amin'ny région indro moa ny situation nisy naverina le vola dia amin'ny pouvoir central indicateur anankiray ny taux de croissance économique ilazana fa tena manitra ary mijalo mivoaka io nge le izy io zany le tamin'ny voalohany fa nisy négatif izy io tamin'izany dia niakatra kely dia négatif andray izy teo vasa zao fio fa tsy fantatrantsony zany ilazana fa tena indicateur anankiray nisy fotoana moa tsy nitovy ny vinavina ny fitondram-panjakana sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena satria ohatrany somary nahita ambonimbony kokoa ny zay mantsy le échange ianao aza mieritreritra mihitsy tsika hoe mahavita teny tsika mantsy ny teny hoe anondrana tsika tena mahavita tena ame zavatra ny komoro anondrana zavatra ohatran'izao sensia tsika ny anampy an'izao sosotsia raha tsy voafeonao tsara mihitsy ny vahina nge dia mieritreritra mihitsy monsieur Joël la mahita kosa aloha tsika rehetra fa tena Madagascar est un pays à potentialité économique considérable tena manana ny arena ambanin'ny tany tsika akibon'ny tany mahavelona tsika tsara mihitsy manankarena tsika fa le mode de gestion le fitantanana n'le izy mihitsy angambany tsy fantatro ny tena tsy mety tsy mandeha amin'izay aloha tsy misy ny bonne gouvernance tsy misy ny transparence any andremena zao any akaiky Breville any dia gaga ianao satria za manana ila avy any koa tany razako koa ny akaiky any ampitandrefana zany any tanety io exploité ny sinoa anaovana inona ka ianao gaga trongisony sinoa io zany io tanety io miara-miasa amin'ny kromita malagasy angamba izy na tsy fantatro na nisy accord tany fa le vahoaka any dia tena trany atapiloatra ny ampaladia feno vovoka ny arabe mody manao tranona sekoly kely etsy izy fa ny mampalahelo dia zao le rano fa le lakan-drano le rivière mandeha manondraka ny tany fambolena ankehitrehitra tototra daholy izany hoe mampalahelo ny tenako aloha tena mba intellectuel malagasy any be dia be ihany ny ohatran'ny tena matsiaro malahelo amin'izany manao sosikevitra zany ve sisa le afaranty firenentsika ty gaga ianao amin'izao fotoan'izao raha manana projet ny fanjakana anovany code de nationalité malagasy dia gaga ianao mamaky satria mba nandalo somary miemitra kely izy aloha tamin'iny satria antony aloha ay zany l'objectif an'le izy omena nationalité malagasy c'est investisseur misy critère le izy tonga eto dikan'izany ange dia tsotra lefa malagasy le vahiny tonga eto manao investissement zay gamba manotanjony hoe isiny le investisseur tonga eto nefa raha ataony tenant aboutissant le izy comparaison maty antoko tsika satria nahoana rehefa tonga eto reny olona reny dia ny tany ny alainy voalohany satria izy efa lasa malagasy ny tany ny alainy voalohany ary rehefa manana ny tany izy tany inge tsy mitombo fa ny olona no mitombo zay olona mana-tany inge rehefa kelikely ny tena olona manan-karena manao ny investissement dia iankina aminy zany mivahoaka malagasy ikarama aminy zany mivahoaka malagasy firy amin'ny opérateur malagasy amin'izao fotoan'izao manana tany lehibe anaovana investissement gaga ianao sinoa karana mipetsaka eo sako miteny an'izany na hosamborony etsy raha za iny zava-misy any tsisy dikany inge zany re za
fa malahelo fotsiny ianao zay ny zavatra misy eto am'zay fotoana zay aiza ary le opérateur malagasy resaka secteur privé anao anatin'le relance économique be dia be ny tsy anaso eto am'zao fotoana zao misy fotoana tena 40% na zay ny IBM amin'ny olona tokony entreprise ny katona miakatra ny taux de chômage apio aingana secteur privé satria secteur privé ingeny tena hoe créateur de richesse izy mamorona ny arena firenena anankiray zay ny secteur privé apio aingana reo mba ahafahana mampiditra piasa ihany koa mihoasa ny tsy anasa ary le olona mivelona am'zay fiveloma keliny eo azahoany vola apio izy fa sakananao izy varotra réglementé eo fotsiny fa io mba fidiram-bolany manitra hoa le firenena malagasy ary zay lazako anao hoe mampatahotra ny hoavin'le tsika reha ohatran'izao raha tsy misy kely eo koa moa le transparence pour une gouvernance am'le aide financière azotsika hidina am'le covid manaramaso angeny firenena manaramaso andreny ny OMS fa zaho tsy miteny mihitsy hoe tsy ilaina le manao fototrafitrasa fa tsika am'izao fotoana zao tsy ohatran'ny Japon na Chine na firenena mandroso ka tonga dia anao kianja manara-petra syntétique na anao miami mbola tsy zakatsika zany fa ny fiainam-bahoaka social moka relation ny secteur privé ataovy production agricole relation ny tourisme écologique sy alefaso aingana zany fa tsy zavatra manataitra mafinaritra mamirapiratra aloha nataotsika mety ilaitsika ihany zany nyrinany ngambany tsy hoe vahaolana tokana ny amahany zany rehetrarehetra zany andriamatoa Julien Ndrimorasata fa mety miverina ihany tsika ny am'le resaka politika hoe sady resaka fitantanana amin'ny ankapobeny mihitsy ny mila avaozina tanteraka any ve le izy ny any fijeriko azy ao aloha zay fa tsika zao manao an'le hoe IEM moa teo aloha dia natao plan kosa aloha ny PEM plan fa mbola tsy plan quinquennal iny dia rehefa manao budget na loi de finance na tonga dia jerevanao annuellement tiany réalisena am'ty tiany réalisena am'ty mandritra n'le fotoana asa le fanjakana natereny le 2023 am'le fidanana manarako zao dia azakazahana daholo ary am'zay mba moyen misy eo nanaovana le zavatra ny akamarona ka lasa tsy planifié mety ho forme fotsiny zany iny le PEM iny manontany tena koa anatin'ny PEM iny inona zao ny tena hoe edina amin'ny aretina anatin'le izy zay le izy zay za aloha mahita amiko manokana tokony isy budget programme PEM zany dimy budget programme iny zarazara ny loi de finance rehefa avy eo zay mantsy ny fomba fatao zay asa rehefa mbanisy zay aiza hoe zany réalisation an'izay am'zao fotoana zao ianao ange manambola be zao mety manaiky asa amin'ny famarinana zany fa misy fetranatenana aloha nisy fa misy fetrany io araroty le izy ijerena ny social-mbahoaka fa mijaly loatra le vahoaka lasa misy elanelany be loatra ny eo amin'ny fipanakaina sy ny manitra ary tena sy tahavoaka tsika mamenatra raha tsika zao lasa farany indrindra amin'ny filarana amin'ny firenena tena manitra dia mezaka zany tsika anisan'ny ezaka anankiray ny veriko ny fiarah-miasa amin'ny mpanohatra ange azo atao zany zay ny démocratie zay mba hampilamin-javatra zany mba sy ny stabilité politique fa dia manao réforme ianao manao ny relance économique ianao am'le nresahako maromaro teo misy plan io fa jereo tsara misy na misy plan reo anele priorise eo am'izay asa zao PGE manahoana am'zao fotoana zao fa vita ve sa tsy vita ohatran'zany misy zavatra mandeha tourné ny mpitondra fanjakana dia taitaitra izy any dia tonga dia ataoko ty ozy dia ataoko ty engany mifanaraka tsara am'le le drafitra napetraka le izy eny are efa amarana ny fandarana sata sika andriamatoa Julien Ndrimorasata efa voaresantsika teo ny resaka politika ny resaka fahasalamana sy ny resaka toe-karena sosialy amin'ny ankapobeny eto Madagasikara inona no azontsika miezana zay rehetrarehetra satria mifandray daholo ireo rehetrarehetra zao ny azoko resana angamba andeha zao amin'ny leadership fitantanana ny raharam-panjakana zany na ny gouvernance zany dia mila mitandrina tsara mila entitra matotra tsara rehefa mandray fanapa-kevitra miara-miasa amin'ny expert sy ny spécialiste ary miara-miasa amin'ny communauté internationale zay anaka satria misy convention maro ange mandehandeha any atao tsara ny démocratie transparence amina gestion zay tokony atao fa mandinika anao tsika tsy afaka olon'olona eto mandinika anao dia manova tsara ny priorisation tena mipetraka tsara fa raha vao tsy misy an'izay dimension sociale
sosialymbahoaka izay ny développement ataonao dia makany tsikelikely amin'ny leadership autoritaire ianao mijadona tsikelikely ary mirosa mijadona tsikelikely satria manana fitaovana ianao ero mpamoretana ametrahanao zay jadona zay zay nefa dia milaza aminao tsy mandeha lavitra ianao am'izay tsy mandeha lavitra frein avy hatrany le dimension sociale le aspect social resako teto afatra farinao raha ny mpijery atsika miloany amarana antsika ny aho moa dia ny hoe tena hoe eo ny aretina eo ny fahaseranana mankahery ny voaka malagasy mirahina tsara ny voaka malagasy mankahery ary sontona ny sain'ny mpitondra nareo no mitondro izy io jereo ny voaka malagasy fa aza dia manao zavatra tena loatra mbola sy takatry ny firenetsika am'izao fotoana zao zany eny are dia makasitraka anao andriamato Julien Andrimorasata patsivina ihany administrateur civil de classe exceptionnelle ny tenany sady mpahay toe-karena no mpikambana ihany keo nivony bureau politique ny antoko tiako Madagasikara dia mihintsy manatezika fa mbola hiverina eto izy hitondra famakafakana izay mahaliana antsika hatrany satria tsy voalohany izy no vahiny teto amin'ny fandarana dinika dia makasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana tany an-tokantrano ary mametraka ny veloma finaritra tompoklasy tompoko vavy